eny ary a dia fanindray zany tsika miona eto amin'ity dinidinika ambany tafitrano ity zay zanam-pandaharana voateraka indray a amin'ity taona ity ilay hoe inona no marina zay le zanam-pandaharana zany a ny tena dia tokony andraikitra amin'ity zanam-pandaharana ity a ery manampy razaka manarina tsy zaho ery nefa ny eto satria tsy afaka mandeha irery a raha atao amin'ny fiarahamonina indrindra amintsika kristianina dia miarabantsika rehetra aloha zay manatrika eto a era-po era-tsaina miaraba anareo tena hoe amin'ny foko manontolo ampitsikitsikina mihitsy a ialoavan'ny fandraisan-tanana zay somaro aseho amin'ny kopakopa-tanana zay fandraisan-tanana zay no ny fahita lavitra misy amintsika izao kanefa dia tsy mety koa raha tsy ohatra ka atolotra antsika eto hoe izavy a itsika eto a amin'izao fotoana izao ny zay voatanisako eto aloha dia avy hatrany dia omeko anjara fiarabana sahady a amin'izao fandaharana izao a dia omeko anao pastera ray aman-dreny mpitandrina ny fiarabana ny mpijery a sy isika rehetrarehetra zay miaino alavitra ihany koa iny ary miarabantsika rehetra mpanaraka ny télévision nagabe maneran-tany dia tonoana amintsika ny fahasoavana sy fiadanana ary ny fitiavana avy amin'Andriamanitra ray tratriny ny taona dao tsy rehetrrehetra tompitainao antsika ny ty taona ty ary tompamokarana dia misaotra ny rahalahy iry manampy zaka manara zay name fitenena meko ny ampifandray fitenena ary a da in'Andriamanitra atao tsy rehetra hitantsika eto koa zany a ranabavy alalany irina dia menanao koa ny fiarabana mba anararaotana ihany koa miaraba mpitsikitsikina ireto mpiaino malalantsika reto ia dia mankasitraka dia miaraba antsika rehetra indray a dia maninona fiadanany tompo amintsika rehetra ihany koa dia tratry ny taona daholo ia eny ary dia eo koa ranabavy Elia zay tazako eto koa angamba dia aleo tonga dia ararotona koa ianao mba miaraba ny mpijery fa miandry antsika daholo ny mpijery fa hoe izavy zay zany no iresahany eto dia mbola faly miaraba antsika sahady natratra n'izao taona vaovao indray izao indray a dia mbola vaovao ny taona dia iova tsara daholo eny ny zavatra rehetra na dia misy mananontanyna fa dia maharitra hatramin'ny farany daholo tsika tsirairay azy a indrindra koa ny fiarahana miaraka amin'izao fe agape TV zao ia télévision ity zanam-pandaharana inona ny marina ity dia miarabanao koa ranabavy Juliard dia omena fitenenana koa ianao satria miandry anao koa ny vahoaka eto a dia manantena ihany koa fa anana anjara bebe koa ianao anatin'izany miarabanao ranabavy Juliard makasitraka ranadahery a dia fifaliana no iarabanantsika rehetra ihany koa manaraka tsy tapaka ny fandaharan'ny TV Agape dia indrindra moa nahatratra ny ty taona vaovao 2025 ty dia fomba sy tay antsika hatrany anie Jesosy Kristy a hitantana antsika amin'ny tanakafanany fahamarinana dia zay no entina iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen amen tena tsara be ny tsodranomenao ary eto koa dia fa atolotra antsika koa ny rahalahy Victoire zay tena mari-tanana mihitsy izy eto a satria sady eo amin'ny lafin'ny teknika eo amin'ny lafin'ny fandrindrana azo lazaina mihitsy hoe anisan'ny moteran'izao fandaharana izao a dia omenanao rahalahy Victoire ampitsikitsikina ihany koa marika hijery anao ny vahoaka ka dia mitenena fa tena voninkiainy daholo zay zao amin'izao fotoana izao hoe izy zany rahalahy Victoire ia mankasitraka rahalahy hery mifaliana trano moa ny arabanantsika tsirairay avy ny ekipa miara-miasa tamin'ny Agape TV indrindra fa atsika tsirairay avy any tokantrano koa dia mbola manona fiadanany tompo amintsika rehetra any tokantrano manaraka amin'ny YouTube ny manaraka atsika eto amin'ny direct dia samita eny Jesosy daholo tena hoe taona vaovao taona zina ho atsika ny tipoanatika amin'ny anaran'i Jesosy misy komono marobe zay tsy voatanisa ao ambadika ao amin'ny polisy eo no filaza azy misy ny mitondra-bavaka mafy izao fandaharana izao marobe satria mila vavaka izao
satria ny zavatra rehetra zay tanteraka hita-maso moa dia tsy maintsy eloava ny zavatra tsy hita-maso ara-panahy ihany koa eny amin'ny rivotra. Ary dia izay no isaorantsika ireo amin'ny polisy ihany koa. Misy koa ny jery miandry ary ametraka fanontaniana izy rehefa avy eo, ary izy koa izy ireo koa no manetsinetsika izao fandaharana izao sa raha tira tsisy ny fanontaniana moa atao ahoana ny amaly izay tsy fanontaniana tsy misy, fa tsy maintsy misy ny fanontaniana mba ahafahana mamaly ihany koa. Ary ny resadresaka mba nitafitrano moa ny resahana dikan'izany dia tsy misy tompon'ny resaka fa ifanaovana ny resaka, tsy andehanao famanginy sobakaka hono dia tsy haiko le filaza zany tsy dia gabary loatra fa dia famangidiry famangidiry fampidiridiry fotsiny fa tsika mitsikitsiky fa samy olombelo. Ya dia ny tiana ho resahana eto dia izao androany dia tena hoe lohateny somary hafa kely no resahantsika, kanefa tsy hafa kely fa zavatra efa mahazatra-tsika ihany, fa hosarihana fotsiny ny saintsika hoe inona ny marina ao ambadika izao lohateny, izay lohateny ambarantsika dia hoe vita ny fety. Dia izay vita ny fety izay alohan'ny resaka aloha dia miangavan'ny teknisianina raha lavitratsika andefa hira anankiray ary ny tononkirana izay hira izay no diniantsika aloha, ary eo no andraisantsika atao hoe fototry ny resadresaka anio, ary mety isorana tsara koa ampanarahany ao aorianan'izay dia izay no aengantsika ny resaka. Dia miangava fotsiny zany izay tsy mandray fitenena manapika micro satria amin'ny lafiny teknika moa zany dia manjary ohatrany hoe miambrouiller ilay sary satria manapika rivotra. Dia misaotra manaraka izany dia apetraka aminao raha lavitara ity eno eny ny tononkirany.
feno afanana ny fanatrehanao anivony fiderana hiverindray ao izano sailaza fa nanomezay sazy hitanao ny fo namaliny antsotoko Fiainanay fampiarana tena fidelana eo anatolakako faganao isoronako iderako anao fosolon-javamanitra manatitratitra nataoko Ya, vonona tsara tsika efa nandinika ny atao hoe tononkira teo. Nisy fety dia vita ny fety dia inona ny tao anatin'ny fety dia inona ny tao aorianan'ny fety efa anisan'ny adefitra azo resahana sahady zany mikasika an'izay zavatra izay. Inona moa ny fety ny fety dia milaza hoe misy olona maromaro mifaly. Le fety angamba raha maonana fotsiny iny ny atao hoe dikan'izany fety dia le F angamba ataoko hoe fifaliana, le E angamba ataoko hoe eritreritra dia ny ohatran'ny hoe fifaliana ny eritreritra zany izay eo ny eo fotsiny aloha fifaliana atao any eritreritra satria betsaka amin'izay mamorona fifaliana. Tsy le fifaliana tena hoe fifaliana tena voajanahary fa amboarina indraindray. Ao mamoaka hoe andeha hifaly dia lasa misotrosotro zava-mahadomelina, mihina zavatra mahadomelina dia hoe mitondra fifaliana hono zany. Ny sasany indray mikohana mandindia eo tsy fantatra na inona ny dia ataony eo dia mamorona hoe falifaly dia mahita an'iny ny faly dia hoe mifindra zany le fifaliana avy eo. Fety daholo zany rehetrarehetra zany. Ny fety koa matetika eloavana ohatran'ny hoe fisakafoanana, fifaliana ohatran'ny hoe miala zany amin'ilay fiainana andavanandro izay raisina ohatran'ny tsisy fifaliana amin'ny sasany zany fa dia adi-piainana lava. Ny sasany mitrongo voaomana nefa dia manao fifaliana indray rehefa tonga amin'ilay famadiany ireny fa misy vary be menaka dia eo dia mitsinjatsinjaka eo dia mandeha ny lamozika sy ny karazany dia zay zany le atao hoe fety mitangorongorona eo. Tapitra nefa ny fety miverina amin'ilay fiainana andavanandro.
Zay ny amin'ny ankapobeny aloha amin'ny fety amin'ny ankapobeny fa tsika resaka hoe ahoana ny fety kristianina, ahoana vita zay zao amin'izao fotoana zao vita ny krismasy taom-baovao, fa inona zany krismasy, inona ny marina natao krismasy, inona natao taom-baovao, hiditra amin'izay antsika rehefa avy eo. Fa mety misy te hiresaka avy eo mikasika an'izay atao hoe misokatra moa ny adihevitra mikasika an'ity atao hoe fety ity, inona no tsikaritranareo mety mahita toe-javatra anankiray ve nareo mahavavy nareo ahafahantsika miresaka eto ihany koa hoe amin'ny olona sasasasany ahoana ny fety, inona ny zava-miseho amin'izany fety zany. Ya metsika ny anabavy Elia ary ny fiteneny satria fa te hilaza zavatra izy io, mety zavatra manitikitika azy angamba ka te menanao anabavy aza dia Elias, teto amin'ny fandaharana teto zany dia misy tema isan-karazany dia ny zana nanazava mpampilaza ina tena fototry ny le zavatra resahana momba ny resaka fety indray moa zany mba teneniko eto ny fety raha tena jerena zany dia teny latiny izy io tamin'ny voalohany festa ny filazana azy zany dia ny samy nanovany azy ny fomba fiteniny tao ny festin, fêtard, festi, anatin'izany koa hoe jour férié. Misy zany ao amin'ilay resaka hoe fivavahana koa zany jour de fête. Misy koa hoe ohatrany hoe miarahaba fetin'olona anankiray, ohatra ny anniversaire ve sa afaka fanadinana ve sa nahazo promotion izy dia manao fety. Izany hoe misy koa hoe fête nationale ohatra, fetin'ny firenena dia miaraka mifaly daholo ny ray vahoaka ray manontolo. Dia misy koa ny hoe raha eto France ohatra zao dia hoe fankalazana ny fetin'ny ohatra hoe mpanjaka, fahatsiarovana ny mpanjakana na hoe fahafatesan'ny mpiady taloha ohatra zany. Dia misy koa ny hoe fifaliana faire la fête ohatra manao fety fomba fiteny zany efa tenena hoe manao fêtard dia misy koa ny hoe air de fête, nuit de fête na alina io na andro zay anaovanao anazy ny fetinao ao fa tena tanjona an'ilay hoe fety zany dia hoe amariana zavatra niseho toe-javatra ohatra ny hoe misy efa nitenentsika teo ohatra ny mariage, ohatra olona teraka, io zany inauguration, zavatra voasokafana ohatra ny orinasa na zany. Da misy koa hoe raha tenena koa hoe synonyme zany dia hoe resaka hoe cérémonie, commémoration, célébration, festivité. Raha amin'ny anglais moa izy hoe dia party PARTY izy. Izay zany atombohan'ilay izy. Raha ohatra ny hoe resaka célébration indray moa zany dia tenentsika hoe célébratus, TUS zany farany latin. Amin'ny latin ilay izy zany fikambanana mitambatra mba hiaraka honorer zavatra hoe na hoe andeha hanao publication hoe na hoe andeha hidira sankalaza raha amin'ilay kristiana zany hidira sankalaza ny tompo zany. Dia misy koa ohatrany hoe navita zavatra, fantenentsika teo hoe mahavita zavatra na amin'ny hoe cérémonie resaka baptême zay isika. Raha ny amin'ny fianarana ohatra ny any amin'ny université ohatra dia manao hoe manatao baptême, ohatra ny indrindra surtout hoe manao baptême ny zareo mpianatra gestion ohatra dia atsofoka anaty fotakare ianao zany. Resadresaka izay zany resaka manao fety dia inona moa zany tena ilaina amin'ny fety, tena ilaina amin'ny fety satria manala ny sorisory sy ny tebotebo-tsaina sy ny fanginana ho azy rehefa izay afaka miaraka mifandray amin'olona zany. Dia mba ilaina koa zany amin'ny hoe ho an'ny fahasalamana ilay hoe mba mifaly
fandray amin'olona ary ny zara zay ao anatinao ao mihafa koa zany so dia mety hamonjy fanahin'olona, mety afaly olona. Zay aloha no mba zay aloha ny anahako fa meko ny hafa indray tenena falaza loatra zavatra teneniko. Tena tsara be raha navavy ny tenenao satria tena nilaza n'ilay tena fototra ianao sy ny dikan'ilay mahafety ny fety azy. Ohatran'ny tete zany ianao teo nafinaritra be ilay teninao farany teo hoe fiarahana mifaly, zany hoe fiarahana zany ohatran'ny hoe mifampitarika mba ho tondra fifaliana. Indraindray moa izy ireo misy miderapy mandeha fifaliana misotro hoe lasa fampikapoka indray ny farany izy rehetrarehetra ao anatin'ny fety misy io zany. Fa nefa tsy dia izay loatra aloha no resahantsika androany fa ilay fanazavanao teo dia tena tsara, mety misy hanohy azy io ngamba fa efa hita eto moa zany ny ray aman-dreny mpitandrina manan-kolazaina koa izy mikasika an'izay atao hoe fety zay. Fa dia aleo tonga dia omena azy satria resaka ambany tafitra any any moa izy ity ka tena izay indrindra no ho totosaintsika eto. Iny ary mitsorapetsaka la herimanato amin'ny namasa fitenenana resaka fety moa tsika araka ny lohatentsika ato hoe zanam-pandarana amin'ny inona ny marina efa nazavain'ny anababilingama ny famaritana atao hoe fety festa na hoe fiesta koa ny sasany dia ny tsiro zany fety araka mahafety azy dia manao manokana zany raha ohatra rescopé de la lettre mihitsy hoe fety dia hoe fionana na hoe fety araka mahafety azy dia eritreritra araka ny vorazam-balahery eritreritra ngamba izy ny le lettre E zany dia éternel na hoe L hoe fetin'Andriamanitra zany zay hoentiny amin'ny taranaka le te zany taranaka fetin'Andriamanitra na hoe fetin'ny taranaka zay moa tena malaza hoe fetin'ny taranaka. Le greka araka maha-greka azy hoe iraisana zany le litera I ny iraisana hoe mijery ny greka zany koa zany dia ny anaran'i Jesosy dia farana amin'ny greka nefa ny Jehova ihany koa na hoe YHWH ny tetragrama dia manome anaran'Andriamanitra koa ny greka. Sasa manao hoe Yahweh, sasa manao hoe Yahvé, sasa manao hoe Yeshua, sasa manao hoe Jesus na Isos na hoe Jesosy. Amin'ny teny hébreu moa tsy misy ny letra J fa ny azy atao ny HR zany ny anaran'Andriamanitra atao zany dia zay zany famaritana ny betsaka fety aloha ary mampitondra fihavanana tena moa zany dia betibe ny fety efa natao tany amin'ny sotoso fa fety tena hoe miafara amin'ny azaraka ny teny lahery hoe lasa mifanirotsiry dia mifamondy dia mifampiapoka ny tavoangy dia fampidona eny dia lasa misy ady dia korotany fiainatsoka. Fa raha ny fety ao amin'Andriamanitra kosa dia tena fifaliana azo lasaina hoe firavoravona ao amin'ny fanahy masina. Azay mahatonga teny Andriamanitra ny amin'ny hébreu ngamba iny hoe sa efisany hoe aoka tsy ho mamidovay ianareo fa aoka ho finoana ny fanahy masina. Zany hoe rehefa fety fanahy masina zany ianao natao hoe mamy ny fanahy masina dia afaka mitsakakaka, afaka mandihy, afaka tena manao fety ary raha samy fety ihany za dia tena mahampirisika antsika mihitsy fa tsisy fety tsara ohatrany ao Kristy. Nefa ny rala Victoire moa ny satona ny fety tany Dordogne générany Agapé maneran-tany mba hilasantsika hoe takany eo ny atsara reto hoe fety ao amin'Andriamanitra ka tsy dia ho lava resaka aloha eto mpampidirana fa aleo mena ny teknisana zany ngamba aloha ahitantsika hoe takany eo marina ny fety satria vita fety tsika zao araka le lohateny hoe vita ny fety na hoe vita fety ohatran'ny rehefa izy manala baka zao rehefa vita ny examen dia tena hoe vita baka dia folona manao manito izy manao divertissement be zany dia manao tena hoe misofotoaka manao fetifety tena hoe vita baka zay ny filaza hoe vita baka na hoe after fa ny tsika hoe vita fety zany fety tsara ao Kristy dia sary foana naraka nytika manarafinaritra zany rano tsy voaka le feo le sary voaka
Ia mahafinaritra be le izy teo a, satria mahita olona manditsika ary atao hoe ny fandisana moa dia karazana fanehoana fifaliana, ny mihirahira koa dia karazana fanehoana fifaliana, ary ny mozika koa dia anehoana koa fifaliana. Be da be ny fanehoana fifaliana, na dia ikika aza na dia atao hoe tetehaka aza, be da be ny fanehoana fifaliana. Fa zavatra hitantsika teo dia fifaliana le izy, ary izy ny mifaly ny mijery mpandisa ny mandihy. Matetika ny mpandihy dia tena mitondra fifaliana, ary le mpijery militsangana mihitsy dia aka t-shirt raha tsy nanana t-shirt dia ny eo ampiterany hoe sasany aza mbola mihetsiketsika any zany le dia zany dia endrika anehoana fifaliana ihany koa na anehoana. Ny zavatra hitako fotsiny zany teo mieritreritra angamba raha tsy disony fa ny fijeriko dia farany taona izy iny, farany taona dia tena réveillon farany taona, ary resaka mihitsika hoe resaka farany taona tsika ty farany taona zao efa teo, efa nisy zao krismasy dia misy ny farany taona, dia samy manana filazany daholo mikasika an'io farany taona sy krismasy io zany nisy tantarany daholo reny rehetrarehetra reny. Ary fantatsika moa fa tsy zoviana amintsika fa ny krismasy 5 Desambra dia tsy teo akory naterahan'i Jesosy, fa napetraka teo ankalazaina ilay naterahan'i Jesosy, fa tsy daty mihitsy io, fa nisy tantarany koa izy io, satria talohany zany dia fety jekilisy izy io, krismasy io 25 Desambra io fety jekilisy, zany hoe fetiny zany atao hoe le dieu soleil, dieu soleil le dieu soleil. Dia io zany fanompotsana nataony zao tontolo zao ny jekilisy taloha, fa ny kristianina katolika tamin'izany zany dia ny religiona katolika zany dia niezaka nandresany izy io dia napetrany teo ilay daty, satria tsy fantatra hoe iza ny daty naterahan'i Jesosy. Dia andao arasiana fankalazana tonga dia tsindriana fotsiny zao io mba hopotehana, satria natanjaka moa eo amin'ny lafiny miaraka tamin'ny fanjakana be mihitsy ny ampira ny katolisisme romana, dia mba nanana izay fahefany zay izy, ary izay fahefany zay nampiarina dia nanapotehana. Dia hatramin'izao tsika moa tsy maheno an'izany tsy hoe dieu soleil zany, dia fandresena zany iny aloha dia masa 25 Desambra. Dia raha veo koa nampiny zany hoe 7 andro aoriana 25 Desambra zany dia tonga eo amin'le 1er Janvier indray entina koa nanapotehana ihany koa an'ilay fety atao hoe jetlisa ihany koa, satria namorona an'io 1er Janvier io dia Jules César no namorona an'io. Ary tamin'ny any 46 alohan'ny epokatsika zao zany nanaovan'ny Jules César tamin'ny zay fotoana zay nataondrareo hoe Dieu Janus, dia manomboka eo amin'ny 1er Janvier izy dia mandritra ny Janvier dia misy an'izay fankalazana izay foana. Nefa tsara fantatra zany fa maneran-tany mihitsy kosa aloha dia nisy ny atao hoe fankalazana ny fetiny ny taona vaovao, efa nanomboka tamin'ny atao hoe 2000 taona talohan'i Jesosy Kristy tany amin'ny Mesopotamia tany, nefa nanomboka izany fankalazana ny atao hoe taona vaovao zany. Dia samy manana taona vaovao andao ny olona, ny taona vaovao ny olona, ny sasany 1er Janvier, ny sasany any amin'ny mars, ny sasany satria raha miresaka ianao zao ny miresaka ohatra hoe musulmane fotsiny zao ny religiona musulmane tsy ny tena fankalazana ny taona vaovao ny volana mars any, fa noho izy mipetraka aty a Frantsa
na mipetraka aty amin'ny Occident dia raisiny fa fety nationale izy dia arahany zany sy integra fotsiny hoe mankalaza ny any fa raha izy manana ny sinoa koa manana daholo fa ny eran-tany zany dia manana ny azy manana daholo sa ohatrany hoe asa fety nationale zany le hoe 1er janvier dia mba miara mifety miara mifaly zany ny olona fa eto ny mieritreritra manao hoe taona vaovao raha itsika kristianina zany mankalaza ny taona vaovao dia misy dikany zay amitsika tsy le mifetifety fotsiny te hifalifaly dia ny sasany mifalifaly ny zavatra mahavariana dia misy olona mifaly dia mifaly mihitsy ao anatin'ny taom-baovao iny le midira le taom-baovao iny zay maty izy ny apitra satria diso ny faly loatra izy diso ny boboka ataoka loatra izy na mety nanao accident izy dia maty izy ny apitra ny mpitondra tomobila satria sady mamy ny mpitondra tomobila ny sasany fampikapoka tamin'ny tavoangy dia tany any lomany mivoakapoka dia dangy teo zavatra misy kio zany fa ny tiana resahany eto dia hoe ahoana marina re ny fandehany raha eo amin'ny kristianina mankalaza ny taom-baovao ianao mankalaza ny krismasy ianao ny krismasy zany amin'ny kristianina raha ny tena kristianina tsy dia le daty ny zava-dehibe fa ny tena kristianina dia mahatsiaro fa misy naterahany Jesosy ary tsy mijanona eo amin'ny naterahany izy fa tonga Andriamanitra atao amin'ny Jesosy fa tonga hatreny amin'ny hazo fijaliana izy any amin'ny famonjena ny zanon'ny olombelona rehetra famonjena fanahy teny amin'ny fandresena teo amin'ny hazo fijaliana iny azy ny tena zava-dehibe tonga Andriamanitra atao amin'ny Jesosy Kristy fa nandresy ary nitondra fandresena ho azy ho anao ihany koa ho an'izay nandray azy dia nomenero tonga zanak'Andriamanitra ny mahavariana fotsiny dia tokony hanana toe-tsaintsika kristianina hoe taona vaovao eny ary dia samy manao daholo no manao hoe résolution tsara eo niza rehefa amin'ity taona ity dia anao azao zay fitefiten'ny olona zany na tsy kristianina izy za mba tena mba ezaka hianatra amin'ity ary mba ataoko tsara ny notra mba any ampiasana mba hisosotra grady misana amin'izany dia za amin'ity taona ity mba tsy sosotoka ntsony ozy ny sasany za tsy foka sigara ntsony zay le résolution tsara ataon'ny olona rehetra fa itsika kristianina kosa dia tokony andinika hoe raha miferitreretako azy dia hoe taona vaovao za tokony olom-baovao satria raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao sy zavatra hitatsika zany ao amin'ny Korintiana faharoa fadimy ny 9:10 ary misy mahavariana ihany koa le hoe ao amin'ny Luka 9:10 fa 7:30 koa dia ahitantsika izao teny izao hoe raha misy divay vaovao izy anaty siny hoditra tota dia ho tritra lay siny tota le siny tota zany satria raha divay vaovao zany dia misy fermentation zany dia mamoaka hetona karaha ty siny trotra malefadefaka zany dia ho tritra iny fa tokony siny vaovao hoditra vaovao noho siny ny divay vaovao dia miaraka tsara izy amin'izay fotoana izay dia eto zany ohatrany teteny hoe raha raisitsika araka ty taona vaovao ty na ataontsika hoe siny hoditra dia isika le divay ka raha mibodoka tanatsika olom-baovao tsika ka hiditra ao anatin'izany taona vaovao zany ka tota le taona zany hoe tsy ao amintsika zany le taona nondraisitsika foana ohatra ny andro rehetrarehetra taloha fa tsy nondraisitsika hoe andro vaovao kosa ka andehanantsika olom-baovao eo amin'ny asan'Andriamanitra eo amin'ny asa zay na vaovao men'Andriamanitra atsika ka dia iova fo mihitsy tsika ka tena hiasa ho an'Andriamanitra ho tena fitaovana hipetratanana ahomby dia ho tomombana ilay ndraisantsika teo fa tsisy tritra eo fa tena voatahany fanahy masina tsika satria na itsika zao koa aza raha ataontsika hoe siny tota tsika raisitsika hoe siny hoditra tota zany ka ny fanahy masina vaovao miditra ato amintsika kanefa tsika tsy mifanaraka amin'izay dia ho simba ihany isika ary raha ohatra kosa ka olom-baovao tokoa tsika eo amin'ny Kristy no misy ny fanahy masina dia itsika tanteraka mihitsy le hoe ianareo tempolon'Andriamanitra ary Andriamanitra no Andriamanitsika tokony ho zay zany mandiny tena foana mba ho vokatry ny fanahytsika araky ny Galatiana 5:20 ny 20 zany 20 dia tokony misy fifaliana ao amintsika resantsika teo le fifaliana misy fiadanana ao amintsika misy fahareta-po be ao amintsika misy ny rehetrarehetra tamin'ny maîtrise de soi zany rehetrarehetra zany dia tokony ho hita daholo tokony hiavaotsika amin'izay fotoana izay mba ho zanak'Andriamanitra tokoa no anarantsika mendrika ny anarana izay nomen'Andriamanitra atsika za angamba eto alohan'ny dindinika mikasika an'izay natao hoe taona vaovao sy le olom-baovao zay za angamba mangataka vavaka kely amin'ny pastera dia hiditra amin'izay dindinika izay tsika satria zavatr'Andriamanitra no resantsika eto kosa indray zany vita zay ny fety
vita zay ny resaka fety resaka jetisa fa ndrendrentsika iresaka ny fety kristianina dia omeko anao pastera ny fitondranam-bavaka mba andraisan'Andriamanitra ny resaka manaraka. Inary vavakantsika Andriamanitra ao rainay misaotra ny amin'ny namezanao anay taona vaovaonay ary vita ny fety kanefa aonao dia fety lalandava firavoravoana lalandava ary mba toeto zay andinika fety kristianina na ny fiainana vaovao fety iarahana aminao isan'andro san'andro satria aminao dia mivokatra ny fanahy dia fitiavana fivaliana fiadanana fahamarinana sy ny maro isan-karazany ka dia te hiaina zany fiainam-baovao zany ndray zay amizao sy mihoditra vaovao meanao anay zao dia atao mpitahina ao anay ny ty taonty zay rehetra manaraka ty fahita lavitra ty dia hitoetra anatina sy mihoditra vaovao taonao vaovao ary isy fiainam-baovao omenao zay tovay tsara lavitra nolay teo aloha raha ohatra ka lay fanasana to amin'ny mariazy anankiray na ny fampakaram-bady nanao fety ny olona ary nisotro ny hinana nandia ny faly ka rehefa tonga ianao na nanaovany rano lasa divay dia tovay tsara lavitra nomenao ka zay dia mino fa ity taona ity dia hitondra fanavozana amin'ilay sinotra vaovao ka dia ho fanahy vaovao indray nomenao anatinay misy olo anatinay ny fo vato fa soloy fonofo ahafanay mandray ny fanahy avanao ahafanay miainana te fiainam-baovao fety vaovao ary taona vaovao volana vaovao andro vaovao hatramin'ny ora sy ny minitra azy vaovao ka dia hitondra vaovao mahafaly ny tontolo manodidina anay zay ary zao fahampahalalam vaovao zao tsy resy sofina fotsiny any fa ny masony mihitsy no ahita ny vokatra hoentin'izany taona vaovao nomenao anay sangadia misaotra tompo ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo samy bavaka izany sokafany lay fitahina tondra vaovao ho an'ny firenenay dia firenena nofidinao firenena masina fa dia raisy ny voninahitra sy tera Andriamanitra amen amen. Eto zany vao tena manomboka ny resaka fifaliana amin'izay ny antsika eto vao tena fifaliana tanteraka aoka amin'izay tsikitsikitsiky fa tsy motsomototra hoe tena nanomboka indray ty ny resaka kristianina dia manjokojoko ohatry ny ataon'ny sasany ao anatin'ny religiona zany aiza mitapatapa patapelonana nareo nefa eo mihitsy ny violona zany atao hoe fifaliana tsy arovako an'ilay mpanjaka Davida zany rehefa mitondra ny taberna kely izy niditra tany amin'ny trano fiaran'Andriamanitra nefa hoe hiditra ny tanàna dia nitsinjaka tsisy nampanjaka azy tsony mihitsy fa tena nandia izy nitsinjaka ary imikala moa zay vadiny zay religieuse be zany izy tena tonga izy dia sorena be nijerany mpanjaka ve dia tsinjatsinjaka oatra fa mpanjaka mivady gatido ve ty sa misy kely sa manino notenenina hoe tena tsy mety zao ataona zao ianao efa manana maizy azy ihany ianao rehefa mpanjaka tsy takan'ilay hoe fifaliana zay tsy misy to azy tafiditra tao anatin'ny Davida ary tsy misy mampanjaka azy ny fifaliana fa ny olona rehetra zany rehefa mifaly dia mitovy daholo fa tsisy hoe ty président mifaly ty mpitrongo vahoamana mifaly ity mpanan-karena mifaly ity olona tontono mifaly fa ny fifaliana tsisy tombam-bidiny ivelany fa tombam-bidiny anatiny mitovy daholo ny rehefa faly ny olona fa tsisy olona hoe mifaly izy satria mpanan-karena dia ny vavany rehefa mifaly tonga dia misofina fa rehefa mifaly izy dia samy mitsika normal tsisy zavatra tena anaty zany le izy fa endrika ivela fotsiny nahitana hoe ay faly ny olona fa ao anaty tena misy fahasambarana be fa tena mifaly misy ara mahita n'ilay ankizy kely talohatsika tamin'ny fahiny rehefa any amin'ny primaire ka miresaka dia mikakakaka dia misy hoe tapatsinahy mihitsy tena tapatsinahy vitsy amin'ny olon-dehibe nefa manomboka tapatsinahy satria manino efa amboamboarina le fifaliana kalkalina so hoe manala baraka fa tazoka domene le fifaliana ka nanjary tsy sotratrony le fifaliana fa le fifaliana tena malalaka teny pastera teo mitakian'Andriamanitra antsika tsisy fiarahabelantsika fa misokatra ny resaka eto raha nambavy malala ny irina manana resaka mihitsy izy amin'izao hitantsika eto dia omentsika azy indray hoe manahoana ny fifaliana kristianina tamin'ny andalovanao inona ny zavatra nanamarika anao tao anatin'izany fifaliana asa mety resaka farany taona fifaliana taom-baovao angamba ianao na manana fifaliana hitanao azonao
resana zaraina ampijery namantsika reto. Ya, ny fifaliana tiako zaraina moa zany androany dia ny fifaliana farany arahantsika tamin'ny farany teo moa zany no tena hoe akaiky aloha dia iny no tena nanako souvenir hoe tena akaiky be dia ny fiarahana tamin'ny fankalazana ny farany taona sy tsy fandraisana ny voalohany taona. Dia misy tena anankiray izay mahafinaritra anah ao amin'ny salamo 7:30 miteny hoe amin'ny vaky toizao ny anaran'i Jesosy hoe endre tsara sady mahafinaritra raha ny rahalahy ny miara-monina tahaka ny diloilo tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotra arona izay mitsororoka amin'ny morotongotra kanjony tahaka ny ando any Hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Ziona. Fa voadidin'i Jehova ho eo ny fitahiana dia fiainana mandrakizay. Tena hoe le fifaliana zany le fety ny rahana tamin'ny farany teo dia tena hita taratra teo mihitsy zany ny fifaliana. Tsy haiko moa raha afaka alefany ao amin'ny teknisiana rahalahy Victoire le vidéo tena hoe hita taratra fa ny olona rehetrarehetra dia tao anatin'ny fifaliana, tao anatin'ny fahatsarantare ary tena hita mihitsy hoe vonona, tena vonona ankalaza zany farany taona zany andray ny voalohany. Dia hafa kely mihitsy le izy satria maro tamin'ireo olona tena hoe ny 100% tsy hoe maro moa zany fa ny 100% ny olona izay tonga kristianina tonga tao zany dia tena hoe les louanges sy adoration zany tena important tamin'ny rehetrarehetra zany. Hoe izay louange sy adoration zany hoe fankasitrahana sy fiderahana anatitra fiderahana ho an'Andriamanitra zany tena hoe loha laharana aloha voalohany ho an'ny zanak'Andriamanitra satria izay mihitsy zany no tena nisy tao. Dia izay no ohatrany hoe tiako tsindriana kely hoe ny fety zany amintsika kristianina ny farany taona amintsika kristianina dia fety tena hoe voalohany indrindra aloha fankasitrahana sy fisaorana an'Andriamanitra. Fisaorana an'Andriamanitra na andiniana indrindrindrindra ny soa rehetra natolotr'Andriamanitra nandritry ny taona lasa, nandritry ny taona rehetrarehetra zany ny andro rehetrarehetra tamin'iny taona iny. Dia araka ny teny ao amin'ny salamo 3:1 hoe misaora ny Jehova ary fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina aoka tsisy ho adinonao ny fitahiany rehetra. Dia fotoana zany aneken'ny olona hoe aneken'ny olona zany fa Andriamanitra no niaro no nitahy sy nanome fahasoavana nandritra ny taona iny amin'ny taona lasa iny. Dia eo ihany koa le hoe fijery ahoana moa zany manao jery todika raha misy zavatra tsy nety dia fotoana ihany koa hibebahana angatahana fibebahana amin'izay zavatra tsy nety rehetra ary andraisana fanapahan-kevitra hanavao indray ny fanoloran-tena sy hanovany fo amin'ny taona manaraka. Dia ohatrany hoe ara-panay zany raha amin'ny eritreritro dia hoe farany taona dia fotoana iray ialana amin'ny eta mavesatra sy ny izay lasa rehetra ara-moraly na ara-panahy mba hidirana amin'ny taona vaovao amin'ny fo vaovao indray. Izay zany no fahazahoako an'le raha ny eritreritro ny fankalazana ny fety farany taona sy fandraisana ny taona vaovao. Dia eo ihany koa zany eo no anehoana ihany koa amin'iny voalohany taona iny fanehoana koa hoe amin'ity taona vaovao ity dia mbola manavao indray ny fitokisako an'Andriamanitra hitantana na jour par jour amin'ity taona vaovao ity indray. Dia amin'iny ianao zany tena hoe mametraka ny fiainanao iray manontolo indray ny amin'ny ny mombanao rehetrarehetra ny fiainanao iray manontolo ny projet rehetrarehetra eo ampelantanan'Andriamanitra amin'iny fotoana iny. Dia eo ihany koa moa zany le hoe fiarahany rehetrarehetra fifaliana tena hoe
tena mahafinaritra hoe eo mihitsy zany a no anaovantsika pratika amin'iny fety iny a, eo zany le hoe mise en pratique ny zavatra rehetrarehetra ianarantsika eto amin'ny fiangonana. Manahoana tsika mianatra tenin'Andriamanitra isika eto amin'ny agape maneran-tany isan'andro dia miaraka mivavaka isika, miaraka manompo isika, dia amin'iny fiaonantsika iny zany eo le mise en pratique ny zavatra rehetrarehetra ny ianarantsika. Eo tena maneho ny tsirairay fa tena hoe mifankatia, mifanohana, tena hoe eo no hoe raha misy kivikivy dia ny sasany manarina, raha misy sahiran-kely dia sasany manampy, tena hoe eo zany le mise en pratique ary zavatra tena tsikaritro tamin'ny fotoana na tonga natato amin'izao fiangonana izao dia tena hoe milamindamina daholo ny zavatra rehetra, satria efa ohatran'ny hoe efa zay efa nianatra dia efa vonona dia milamindamina samy mahafantatra ny zavatra ataony daholo ny tsirairay avy dia tsy hitako hoe inona ny problema fa tena hoe mifanaja. Dia natao ampifaliana ny fety tsy nisy ny monomonina, tsy nisy ny fahatezerana fa tena hoe amin'ny fifaliana dia izay zany tena hoe traikefa hitako tamin'ity farantaona ity tena hoe fifaliana ary betsaka zany ny olona tonga tao raha hiresaka fotsiny zany ohatra hoe ny vahiny izay nasaina tao vazaha frantsay dia nyteny hoe nyteny taminay zany zareo mbola tsy nisy fety tahaka n'iny fety iny natrehany zareo zany hatramin'izay zany hoe zareo zany hatramin'izay hono matory rehefa 1er de l'an vers 2h du matin fa tamin'iny fety iny voalohany indrindra fety natrehany zareo zany hoe natory zareo 6h du matin. Dia nefa n'izay ozy izy tena tsy vizana fa tena mahafinaritra zany eo mihitsy zany le hoe androtsahan'Andriamanitra ny fitahiny ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy vidéo kely izay tsy haiko raha afaka alefa efa nangalatahako autorisation tamin'ilay olona nadiadiko le izy tsy haiko raha afaka alefan'ny technicienne eo koa le vidéo saika nalefany teo azontsika alefa ihany koa mitantaratra hoe tena faly ny olona ary tena faly ny olona izay mampifandraisako anjara. Nomboka zany ny apéritif 31 décembre 2024 eto Dordogne. Bon appétit les filles. Raha araka ny fahitanareo azao dia tsara tarehy be daholo na vehivavy na lehilahy. Tena tsara tarehy be daholo na ny ankizy kely na ny olon-dehibe dia samy tsara tarehy be daholo. Dia tena bon appétit les filles, dia passez une très belle fête. Izy roa lahy koa ato dia tena ao tsara. Ça va ma sœur? Ça va Patrick? Manger, il y en a plein là-bas. J'ai pas eu le temps de faire le piment. Oui, j'ai pas eu le temps, j'ai trop de choses. Tena mahafinaritra, tena misaotra anao fa navady satria na tsy tany za dia ohatran'ny tany ihany nijery izy teo nahita nahazo fifaliana fa ny tenako mono ny ara-pahasalamana dia tsy afaka ihany koa tao anatin'izany fa isaorana ny tompo fa dia ohatran'ny efa tany ihany zany mijery eto ary tsara mihitsy ny fitatakanao azy teo sy ny nametrahanao ny ataon'izany hoe fety fionana ampifaliana ihany koa ary fizarana ihany koa satria misy resadresaka eo fampaherezana sy ny fitaomana ihany koa iny moa atao hoe fitaomana hoe andao hiaraka ihany tika hanohy fanompoana fa fiazakazahana tsy vita ary ny fiazakazahana tsy vita samy rery fa tsy maintsy araha misalahy. Mahafinaritra be ary ohatran'ny tazako teo koa i ranabavy Julia fa manam-pitenena izy ka hoe ahoana indray fandraisany ny tamin'izay fotoan'izay satria hitako izy teo dia mino fa afaka andray anjara izy zao ao ve ianao ranabavy Julia afaka hiresaka mikasika n'izay voalaza teo indrindra, mino fa ao ianao ranabavy Julia. Tapaka amin'ny micro
eo ampiandrasana andranambavy Julia moa zany a dia rahalahy vity farako eto dia tena manana zavatra olazaina izy satria izy no anisan'ny tao ihany koa ka mbola humeur quoi. Tout le monde de bonne humeur zany na ny ankizy na ny lehibe dia samy bonne humeur daholo. Ny salle Stéphane moa zany dia tena ao tsara mihitsy dia ny salle koa tena tsara be mihitsy ny décoration tena mahafinaritra be mihitsy ny décoration ato. Ny jeune koa dia tena ny olona moa zany dia tena mangetaeta be louange mihitsy mbola tsy manomboka koa zany dia fa ao tena feno fanahy masina ny rehetrarehetra sa izy Jesosy ravavy. Efa mirary bonanesa sambatra ho antsika rehetra zany dia samy tratry ny rapitsy daholo da iny Jesosy daholo tsika rehetra. Ya teo moa zany somary nazavain'ny ranavavy Malalaniviana teo moa zany hoe ny fanatrehan'Andriamanitra tena mitondra fifaliana ary ilay faran'ny taona iny zany dia mitondra fifaliana zany amin'ilay fahatsiarovana ny fitantanan'Andriamanitra sy ny fanatrehany nandritra izay taona lasa zay ary faniriana ihany koa ary fahatokiana mihitsy fa mbola eo mihoatra lavitra teo aloha aza amin'ity taom-baovao ity izy dia izay moa ilay firariatsoa ataontsika isan'andro hoe Andriamanitra hoe itahy ianao, itahy ny akonanao, aroviny avokoa ny sainao, ny vatanao, tsisy arombaka anao ampelantanana mandritra ity taona ity dia tena ho antsika daholo zany zavatra zany fa tsisy fifaliana ohatran'izany hoe eo ampelantanan'ilay mpamorona, eo ampelantanan'ilay ray, ilay tena Andriamanitra Andriananahary ny fiainanao, ny fiainako, ny fiainantsika. Tena fifaliana zany. Tsy hay akory hoe ahoana ny fanehoana an'izay fifaliana izay fa tsy mety afaka aseho manontolo. Efa ao ve ianao ranambavy sa mbola misy partage ny écran? Ny fotoana moa voafetra fa mbola afaka mbola miresaka ihany tsika ary eto mihitsy manko no hiatsoka ny Rahalahy Victoire. Saika tena hoe Ranadahy Victoire fa sarotra be hoe Rahalahy Victoire. Dia apetraka aminao Rahalahy Victoire hoe mba afaka ilaza zavatra kely ve ianao mikasika an'izay atao hoe fifaliana fety, ny fifalian'ny kristianina ao anatin'ny atao hoe fety. Ya, makasitraka indrindra rahalahy hery tena hoe soarana ny tompo moa ny nanomezana fitenenana araka ny tenen'ny ranambavy Malalaniviana teo zany dia fotoana ohatran'ireny zany fotoana iarahana amin'ny rahalahy sy ranambavy ohatran'ireny tena ahafahana maneho le miaplike le zavatra rehetra izay ianarantsika eto le fampianarana ny toriteny sy ny rehetrarehetra tena ahafahana maneho an'izay fitiavana izay. Zaho moa zany personnellement tsy afaka nanatrika ary tena maniry dia maniry mahita nyreto sary sy fety sy ny rehetrarehetra teto fa tena hoe ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra dia deraina ny anarany fa tena mahafinaritra tena faly dia faly koa ny hatraty amina rahalahy mankasitraka. Raha ny eritreritra moa rahalahy eo ihany ianao moa ve ny fety tokony isan'andro sa misy fotoana voafetra foana hoe rehefa fety zay vao afaka manao isan'andro ve fety foana ny tokony izy sa ahoana izy ianao ka fieritretanao? Ny tenin'Andriamanitra moa misy tenin'Andriamanitra any amin'ny teny hoe mifalia hatrany ao amin'ny tompo ho izaho indray izy mifalia dia ny fahazahoaka an'izany dia tena hoe tokony fety hatrany ny fiainantsika kristianina satria ny fifaliantsika
ny fiadanam-potsika tsy miankina amin'ny zavatra hitany masontsika fa miankina amin'ny fahafantarantsika hoe manan'Andriamanitra maherintsika, manan'Andriamanitra lehibe tsika ary mahavita ny zavatra rehetra tsika miaraka aminy. Ia, zay le izy rahalahy dia raha ny maha-kristianina antsika zany tokony hanana an'izay fifaliana sy fiadanana hatrany-tsika. Raha ny fahitako an'ity fety niarahan'ny agape sy ny mpiara-mivavaka rehetra sy nireo izay vahidina saina moa dia tena hoe santatra am-bavarahana ihany satria fanokafana ny taona fa tena hoe apetraka amin'ny tombo sahady ny andro rehetra izay ianantsika amin'ity taona ity mba ho fifaliana araka n'izay nitenentsika teo. Dia mankasitraka nametraka izay fanontaniana. Ia, paster ohatran'ny hiteny angamba alao mena kely fitenenana areo paster. Ia, farantaran'iralahy manampy teo zany dia tokony fety isan'andro zany fety kristiana dia namalitra ny la victoire Filipiana toko efatra angamba izy zay, Filipiana 4 fitenenana anazy dia izany ilay mifalia mila faly mandrakarivo zany tsika tompony na misy ady atrehanao tokony faly foana ianao ary ampisinao mihitsy zany hoe mihoatra no mpandresy satria ny olona mpandresy dia mifaly ary tsika tsy hoe mpandresy fotsiny fa Jesosy Kristy tompony nandresy ny fahafatesana fa tsika kosa meno toerana ambony lavitra nozy fandreseny zay dia mihoatra no mpandresy plus que vainqueur. Dia tsika mba efa nanao kilalao daholo na nanao fety nanao efa mandresy tamin'ny fiainana dia tahaka ny ahoana moa ny fifalian'olona rehefa avy mandresy tahaka mpady avy mandresy zany dia tena faly ary tena mandrarantana manandra-peo mananatra ny fony tena hoe miravoravo fa tsika mbola mihoatra no mpandresy dia tokony faly ary tsy mamarana ny taona fotsiny fa sady marana no manomboka no manoya mandra-potoana Jesosy Kristy tompony amin'ny rahaonatra hitsenantsika dia hoy izany ray hoe mifalia mandrakariva amin'ny toko zay nga amarana teo sady efa mamarana fotoana kotsika. Eo ihany ianao paster, eo ihany ianao paster satria miresaka an'izay ianao dia ohatran'ny masa eritreritra fotsiny moa hoe misy olona afaka mifaly nefa mimotsitra ny tarehiny. Zany hoe tiako lazaina zany hoe le fitikitikitika kristianina ve ilaina amin'ny fiainana andavanandro sady dia tena sa mandreraka be le mitiky lava fa rehefa tena afaka miteny zany hoe faly fa mivavaka fotsiny mimotsitra e izy sasany. Sarotra fantangatsiro sy avarana kosa aloha zany lasa mitara vatom-pilamba-tsiro zany mitorono tany na reny mitondro molotra magaty dia zany hoe tokony isy fetifitikitiky zany tsika tokony aseho atsika zany mitsikitsiky lalandava mihitsy falalandava sarotra amin'ny olona nanatona atsika sarotra amin'ny olona nanatona atsika kristianina raha ohatra ka zao atsika dia efa zao dia manao fety izy rehefa amin'ny andro voafetra fa an'ny kristianina dia fety isanandro zay no mampiavaka antsika zany hoe mifalia mandrakariva sy ny ten'Andriamanitra hoy izany ndray mifalia. Filipiana 4 raha misy an'izay azay dia faly zany dia mazava azy mifalia mandrakariva fa tsy isaky ny herintaona isaky ny réveillon isaky ny Pasika na isaky ny fetim-pirenena isaky ny anniversaire fa isan'andro mifalia mandrakariva zany hoe manomboka amin'ny hariva mandra-potoana ny rapitso hariva zay ny atao hoe mandrakariva zany hoe 24 zany tokony faly foana arahana tsikitsika mbana tsikitsiky zany satria tsisy jiro atao any ambany latabatra zany fa tsy maintsy aseho le fitsikitsika hita hoe iny afa faly zaraiko ny fifaliako ohatrohatr'izay zany ny tokony endrika sarety endrika sarety zay mihitsy tapahan'ny paster le izy nefa tokony iraina tamin'ny farany fa zany hoe fohy moa fotoana mety mbola misy anana fitenena faraparany ve ranabavy Eli valany na rana David fa mba anafezatsika an'izay aloha mba mena fahalalahana nareo hiteny faraparany alohan'ny amarana nambavaka izao fotoana izao. Ranabavy Eli sotrana mitenenana isitositina kely zavatra nafinaritra atao anaty baiboly ahako anisany hoe fifaliana mandrakizay sady fianarana ho an'ny taranaka ankehitriny ohatra zao hoe ny zanak'Israely voaka tany Egypte zany dia fifaliana be zany
ohatra ilay hoe ilay zanaka adala ny tonga tany amin'ny fidebahana faly be ilay dadany nanao fety be. Misy koa ny lehibe indrindra koa dia hoe ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamaty resy ny fahafatesana fifaliana be zany a. Misy koa ny amin'ny hoe ny fetiny fanambatiny fampakarana la fête de noces, les noces de l'agneau. Ina be ho antsika manana fanantenana zany a. Ary anatin'izany koa ny hoe efa miverina teo efa tenenina nazaha teo ilay izy hoe misy ohatran'izao koa hoe ny foravoravo mahasalama tsara fanahy-kivy mamaina ny taolana zany ao anaty voabolanao zany a. Amry misy koa hoe miravoravo amin'ny Jehovah ianao dia omeny anao izay fonao. Dia zany zany hoe miravoravo mandrakariva ao amin'ny Jehovah dia fifaliana zany a, tsy miankina amin'ny tsy miankina amin'ny daty, tsy miankina amin'ny hoe isan'olona, tsy miankina amin'ny situation na circonstance fa hoe à tout moment na misy inona dia mifaly mandrakariva. Ary indrindrandrindra koa amin'ilay hoe rehefa ilay hoe misy ilay fifaliana anankiray koa ilay tenen'i Jesosy ilay 7 tsy nisaotra an'Andriamanitra izy lasa zareo nahazo ny sitrana zareo manena anankiray. Le boka anankifolo iny dia 7 lasa ny anankiray no very. Ataoko ny teny vazaha izy hoe ao amin'ny atao amin'ilay hoe fibebahana ao amin'ny Matthieu ao amin'ny Luc 10:17 misy ilay hoe lazaiko aminareo izy fa tsisy fifaliana toy izany an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina sivy. Raha teny frantsay izy dia mazava be hoe de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand et pour 99 justes n'ont pas besoin de repentance. C'est quand on a fifaliana indrindra hoe tsika vovonjy, tsika ilay hoe mananazo en tout cas hoe vovonjy mandrakizay. Dia satra dia taika Jesosy daholo amin'ny taona ty sy ny taona manaraka mandrampi amin'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Ranabavy malala niriny vonibonina. Teny kely fotsiny angambany hoe expérience vécue le izy mba hananantsika hoe hitoetra ao anatintsika zany le fifaliana dia ny fankasitrahana sy ny fiderana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Raha hoe misy zavatra hoe manihira-tsaina na hoe mahasorena nohatrizay dia ny expérience-ko zany miaraka amin'ny fanahy masina dia manisy hira fiderana za dia mihira fiderana dia mankasitraka dia miverina ilay fifaliana dia ohatr'izay foana zany dia tamin'iny farany taona iny moa hira fiderana sy ny fankalazana tsy haiko raha afaka mandefa extrait kely ny ao amin'ny teknisiana na tapitra amin'ny fotoana fa tena nafinaritra tena hoe tsapa mihitsy fa ao anatiny misy tenin'Andriamanitra izay hoe teny hoe Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dia tena hoe mihitsy zany rehefa midera manaritra fiderana ny tsirairay avy dia tena manatrika eo Andriamanitra dia misy fifaliana dia misy fiadanam-po miaraka aminazy dia izay foana zany no encouragement ataoko amin'ny manodidina anao hoe louange, adoration, reconnaissance. Tena hoe iny zany mitondra fifaliana sy fanakihana ary tena hoe fitahina amin'ny fiainana. Izay angambany kely misaotra anao fa tena mahafinaritra ary mangataka ny Ralahy Victoire zany na izy teny kely amelohan'ilay horonan-tsary alefa raha eo aoriana ny horonan-tsary dia mangataka ny Ralahy Hery mba hivavaka. Ia, afaka mandray fitenenana kely za fa afaka amafisina ve inona tsara ilay horonan-tsara na mba avy lalandina azafady indrindra?
le fotoanan'idératsika le louange et adoration vidéo 5 minutes nalefako teo amin'ny eo le izy fa tsy voatery hoe izy 5 minutes fa le extrait kely raha afaka averina kely an'le famiko izy azafady indrindra amin'izay farany message andraisako fitenenana kely koa sady mananako mifaresako anjara dia tena hoe mampahirantsika tsirairay avy mana hoe miteny ten'Andriamanitra hoe mifaleo hatrany ao amin'ny tompo fa na dia zany ara koa fantatsika hoe misy ny réalité misy ny zava-miseho amin'izao fotoana zao raha tsy ny vidéo zay saika jerevantsika teto moa zany efa tsy ampitsony ny fotoana maro ny zavatra miseho raha tsy hoe any tany Mayotte na Los Angeles Californie vao andro vitsivitsy tena hoe misy tena mandalo ady amin'izao fiatombohan'ny taona zao nefa manamafy hatramin'izay afatra zay ny tompo hoe tokony hifaly tsika tena hoe hitodika aminazy bebe kokoa tsika tokony hanatona anazy zany ady rehetrarehetra zany tena tokony ataontsika hoe opportunité anatonana ny tompo satria matoa misy zavatra hoe asainy avelatsika asainy aritsika dia tena tokony hitodika aminazy bebe kokoa tsika ary zany mbola tokony hifalitsika hatrany amin'ny tompo dia misy ten'Andriamanitra moa zany ampahirezako an'izay olona mety hoe mandalo ady mety mandalo sendra amin'izao fotoana zao mba hijanona hatrany ao anatin'izany fifaliana zany dia ary ten'Andriamanitra tena nampahirana koa tena hoe mpanompon'Andriamanitra any Mayotte mandalo sendra zany mandefa an'ilay izy aty Isaia 41 fantatsika dia fantatsika 41:10 bakika ny tena amin'ny anaran'i Jesosy aza matahotra ianao miatefa amintsika zany ty teny ty aza matahotra ianao fa mombanao aza mierikikeriky foana fa izaho no Andriamanitra mampahery anao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanany ankavanany fahamarinako dia tena hoe miteny amintsika ny tompony zany hoe non seulement aza matahotra fa mbola hoe mifalifana koa ary zay fifaliana zay no tena hoe ndao hoentintsika ataontsika teny filamatra amakivaky an'ity taona 2025 ty dia mankasitraka manome fitenenana raha mankasitraka raha aorianan'ity onatsaka ity zany dia mangataka ny hery manampakazaka manarina mba hitondra mavaka sy hamarana ny fotoana dia arao avy ny onatsaka ny ary dia misaotra antsika zany naharitra hatramin'ny farany amin'izao fotoana izao zay noraisitsika mety mbola hitoy ihany angamba izy ity fa ny animo dia niresaka manokantsika ny atao hoe vita ny fety vita ny krismasy taom-baovao aiza ho aizitsika mandroana zany ndrika isika kristianina izay antenain'ny tompo mpiasa ilainy amin'ireo betsaka ny vokatra iza no irahako dia itsika le manao hoe ity aho irao aho dia isotra n'ilay tompony vokatra itsika satria marina tokoa ny tenin'ny rahalahy teo mikasika ny hoe misy any tany ady miady any nefa rehefa tonga amin'ny fety dia mba hifetiko izy manara ohatra kosa nefa fahavalo amin'izany fa izy le mifety mitsahatra iny mbola darofana bomba indray mampalahelo satria ny zavatra mampalahelo ao anatin'izany dia misy olona tokony voavonjy ireny amin'izy ireny ilay raika alary ilay satana dia mampirisika ihany koa
miaramilany anatapitra ny datinandron'ny olona mba tsy hafahany mibebaka. Betsaka koa ireo olona izay ao anatin'ireny fety ireny dia tsy tonga saina koa fa miazakazaka manaraka ohatra hoe fifaliana dia aprisian'ilay fahavalo, aprisian'ilay raika lariany koa iboboka foana mieritreritra fa any fifaliana nefa tonga any ampahafatesana. Misy kosa nefa ireo izay ao anatin'ny fety tapitra ny azakazaka tsy vokatry ny adalana koa fa ny azakazaka mihitsy ny tapitra. Ireny fahataperana ireny ao anatin'ny azakazaka ka mitoetra kristiana dia fifaliana ao antsika ihany kosa izy ireny satria miditra amin'ny fifalian'ny tompony izy ireny. Dia izay le hoe mpanompo tsara sady atao hoe makatoan'Andriamanitra midira amin'ny fifalian'ny tomponao izy. Mifaly mihitsy ny tompo amin'izay fotoana izay. Mba te hanatenana izany tsika tsirairay avy amin'ny andro izay karahantsika eny amin'izao hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ny tena fahasambarana ao antsika dia mahatsapa hoe fifalian'ny tompo kay ny fiainana, fifalian'ny tompo kay ny toe-poko, fifalian'ny tompo kay ny azakazaka izay ataoko eto amin'ity tany ivaniana an'ity fiainana izay mandalo ity, izay raisina toy ny kitapo hoditra ity fiainana ity isika ilay divay vaovao miditra ao anatin'izany satria raha misy olona amin'ny Kristy dia olo vaovao izy. Hivavaka tsika satria hisaotra ny tompontsika. Tsy ny hoe ny taona lasa koa ny isoran'ny tompo fa ny fanatrehana ny tompo mandrakariva ary ny fisian'ny tompo ao anatintsika eny amin'ny alalan'ny fanamasina misaorantsika ny tompontsika satria vita ny fety. Lasa ny olona rehetra ilay tononkira teo, tapitra ny dia, tapitra ny mozika, lasa daholo ny olona. Ianao sisa tavela eo tsy maintsy misy fotoana ianao sisa tavela teo mitokana ianao tafiditra ao amin'ilay mitokana hevitra ianao miatrika an'Andriamanitra ao inona no holazainao, fisaorana mitafotafo no ataonao satria tsy manan-kambara firy ianao fa avy amin'ny avokoa ny zavatra rehetra ary mitondra fifaliana ho anao izany fahatokiana fa ao ambany elatr'Andriamanitra ny fiainanao sy ny ankonanao sy ny fianakaviam-ben'ny kristianina rehetra. Vavaka tsika. Tompo teny tokana no ho ambaranay amin'izao fahataperan'ny fandaharana izao hoe misaotra Jesosy. Fisaorana mitafotafo satria tsy manana teny ambarana tena hoe teny miavaka izay fa fanehoana ny toe-ponay no asehonay ianao hoe misaotra Tompo. Misaotra mitafotafo tsy hainay izay hanehoana an'izany fisaorana izany fa ao am-ponay ao Jesosy dia hitanao fa tenao mpandinika amin'ny fosiny fo. Hitanao ny fifaliana azonay satria manatrika anay ianao. Ary izany fanatrehanao masina izany dia raisinay tena mihoatra lavitra noho ny harena rehetra izay misy eto amin'ity tany ity satria tsy zavatra ny tany izany fa zavatra ny lanitra. Manatrika anay ianao toy ny mihoatra noho ny diamondra Jesosy no azonay manana anao satria ianao mihitsy no ny teny hoe ianareo dia tepolin'Andriamanitra. Tena hafa kely an'izany Jesosy. Izany tepolo itoeranao izany lazainao fa izahay izay mieritreritra anay hoe tsy misy tombam-bidiny nefa niraisinao toy ny mihoatra lavitra noho ny diamondra izay ary niraisinao mihitsy ho tepolinao ny toeranao. Dia misaotra Tompo satria fifaliana lehibe ho anay izany hoe izahay no hitoeran'ny mpanjaka ny mpanjaka, hitoeran'ilay Andriamanitra ny Andriamanitra, hitoeran'ilay nahary anay. Misaotra raha io satria fantatray fa raha ny asa vitanay tsy misy fahamendrenany amin'izany fa tsy amin'ny herinay na ny tanjakay fa amin'ny fanahinao ihany no hataperanay isan'andro isan'andro izay iraka ampanaovinao. Ho an'ireo izay iraka tsy vitanay Tompo dia mbola omeo fotoana hanararotanay izay mba hatotosainay izany tsy vitanay izany mba rehefa tonga eny aminao ny lanitra izay dia fifaliana ho anao ny fiainanay. Ankehitriny Tompo dia mametraka ireto rahalasy anam-bavy ireto mba ho tena fitaovana mahomby eo am-pelantananao ny fiainan'izy ireo eo anivon'ny ankonana, eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny fiarahamonina, eny am-piasana eny tontolo eny dia ho hita amin'ny endriny fifaliana manana anao hatrany hatrany.
tompo vita ny fety fa isan'andro ny fety miaraka aminao satria raha mbola eo aminay foana ianao dia fifaliana foana miampy fifaliana ny fiainanay na dia mandala ady sarotra aza indraindray dia fantatray fa lalovanay zany ahasoanay satria ianao miteny hoe zava-drehetra miasa ahasoa zay tianao. Ankehitriny tompo dia fantatray fa na niaretina azy dia nataonao hiasa atao aminay avelanao mba anefenao sy toy ny andrendrehana an'ireny volamena ireny. Izany no nanefenao an'i Job, navelanao Satana kanefa miferanao tsy akasika any dia izany koa izahay tompo satria fantatray fa mbola misy ilanao anay raha ny tena marina tsy ianao mila anay fa izay no milanao, mila mandray anjara ny fampatrona indraindray ny fanjakanao, fifalianao anay ny andraisanay anjara. Raha ny tena izy anie tsy mila anay ianao Jesosy fa vitanao zany ianao Andriamanitra tsy to fa mbola fitiavanao no amelanao anay handray anjara amin'izany mba hanananay fifaliana fa tsy pijery fotsiny izay fa mpandray anjara amin'izany fampatrona indraindray ny fanjakanao. Misaotra tompo satria ianao miteny hoe ho anareo izay miafatra sy mavetesy makanisa satria ampy za manana fijara ny eta mavesatra tianao omena anao Jesosy malala manana mavesatra anao koa ianao dia famonjena ny fanahin'io Joseve dia hifanakalo eta mavesatra sika tompo momba n'izay eta mavesatra apetraka aminao fa ny eta mavesatra ao amin'ny famonjena ny fanahy kosa dia hoentinay mba hanananay fo miara-mitepo aminao sy hiasa ao anao amin'ny famonjena ny fanahy hafa. Betsaka ireo very, betsaka ireo variana, betsaka ireo rebireben'ny Satana mba ho variana fa tsy hijery ilay tena tokony fatohan'ny sainy dia ianao zany ilay lalana fanamarinana fiainana. Manao rery ny voninahitra tompo ary mametaka ny toy izao fandarana izao sy izay fandarana hafa ihany koa. Misaotra tompo satria ianao no nantanteraka izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpanjakanay misaorana izany. Halleluja, halleluja. Amen. Vita indray zany ny fandarana. Misy indray ny fandarana manaraka tsy tsahatra mihitsy izy tia raha tsy efa tonga eny amin'irao antsika ny fandarana dia mandrakizay dia mbola manantena antsika rehetra mba mbola eo netindray isan'andro amin'ny herinandro mandra-pantapitry ny izao fotoana iainantsika eto amin'ity tanytika izao fa atongavany Jesosy eny amin'irao indray no tandrotsika dia kopakopa-tanana no anehoanay ny fifalianay ihany koa sy ny fanaovam-belomaro ho antsika menakavy. Veloma